atolotry ny asem radio nareo zao tondro molotra fizarana voalohany tantara ny soratany Raja Jean Rivo ovelomin'ny nofy Solofy José Christophe Rabiarimanana Ulike ary Zoma Mirina miaraka amin'ny Saoly mandray feo Noely mandrindra ra teknika Onja manatontosa Solofy José ono ary dada onzay anaka efa manambady amanjanaka ihany amin'izao fotoana kanefa be ny zavatra tsy dia tsaroako loatra tamin'ireny fotoana ireny satria mbola vavolo taona ka ono azonao tantaraina amiko ve ny taona 2790 izay nahavoafatopatotra anao mpikomy ka saika nahavoaheloko anao faty endry nefa nitahian'Andriamanitra somatsara ihany moa ianao dia afaka mba tiako raiketina ho tantara mantsy raha mahaliana anse dia tantara tsara tokoa zany mba alalan'ny zanaka mampara fa nijaly ange vao nahazo ny fahaleovan-teny zay mantso be mantsy ny tsy mety mihiny nefa tsy tongatonga ho azy zany mariny zany kanefa na eo azy zao fahaleovan-tena azotsika izao dia mbola tsy mitsahatra manozongozona ampenjera ny fanjakana foana ny mpanjanaka amin'ny fomba ratsy samihafa satria tsy afaka ao an-tsainy ny fanjakazakana tamin'ny harem-pirenentsika izay tena matanjaka tokoa dia tsy mba manana ny maha isikatsika mihitsy zany sika asa amiko dia mbola mety ho lavitra zany satria mbola misy ireo sarobakolony eto amintsika ka manisy elanela-pihavanana tsy mety eoana amintsika malagasy dia inona zany ny faran'ity tandrazantsika ity ry dada avy aloha aloha hitantara dia ianareo tanora no tompon'ny fahefana hitady ny vahaolana amin'izany fa zay moa efa miatrotraky ny ady natao tamin'ireny taom-panjanahantany ireny ka makasezise dia eno tsara Ambatoboy ny volana Mai 2790 dia nampiantsony lehibe ny district Monsieur Delorme nampiantso anao noho ny antony hafahafa ihany araky ny nandrenesako azy andro tsy fiasana raha teo anio efa fantapatatro ihany io siosio io andriamatoa lehibe ny district ka dia apetrako aminao ry ny fanantenako indrindra koa ny amin'ny hoavin'ny fianakaviako eny ary ny fanontaniako aminao dia izao moa marina tokoa ve fa mpikambana ao amin'ny MDRM ianao moa ve tompoko izay tokoa ny finoanao momba valio aloha ny fanontaniako satria izaho zao no manontany anao eny ary tompoko tsy MDRM ary tsy amin'ny antoko hafa fa dia ny asako sy izay iafaran'ny fianakaviako ny tadiaviko hiatsara hatrany tsapako dia tsapako tokoa zany hatramin'izay taona maro ny raha antsika ny asa teto izay ary nanome vokatra tsara ao amin'ny fiainam-bahoaka ianao kanefa efa mihoatra ny tokony adidiako ty zava-miseho ankehitriny ity tsy hitako tsony moa tompoko izay anamarinana ny tenako satria fantatrao tanteraka ary eo ampelantananao daholo ny dossier momba ka dia izay no ilazako hoe miankina aminao ny asako sy ny hoavin'ny fianakaviako ka tsy izange Andriamatoa chef de quartier no fototry ny fanamelohany
fa mba zendana ihany koa na raha io fitoriana io ary hatrany ambony mihitsy nahazo zany ka dia nanafatra andefanao tsaraina ny Antananarivo. Araka le nilazaiko anao teo tompoko, tsy manako lazaina mihitsy a, ka dia ianao sisa ny mandinika izay momba satria teto aminao no niasa hatramin'izay ary nanome fahafahampo anao tamin'izay asa rehetra nataoko mba ho tombotsy ho an'ny vahoaka malagasy. Mahafinaritra tokoa ny fahatsoranao a, nefa tsy afa-manoatra no io fanapahan-kevitry ny lehibe io fa dia tsy maintsy mandefanao ho tsaraina. Tsy misy fanazavana hafa azo atao intsony zany tompoko fa dia ny mandeha ihany mba ahitana ny marina. Ka za koa ngeringa chef quartier mena ambany meny manaja lehibe a. Eny andeha kanefa mba azoko atao ve ny mametraka fanontaniana aminao tompoko? Zonao zany fa tsy maninona. Inona zany mba eritreritrao no isika efa niara-niasa ela be zay nefa tsy mbola nisy hiaso fahadosoana? Ny hevitro dia zao Eny tompoko? Iaro anao araka ny dossier misy eto amiko a, saingy tsy afaka hiazona ary tsy manome toky tanteraka anao fa miandry izay baiko avy any amin'ny zareo. Na zany aza nefa anao izay azoko atao rehetra. Dia misaotra indrindra monsieur l'administrateur na dia izay ihany aza. Sitrako dia sitrako tokoa ny fiarahantsika niasa hatramin'izay satria nahavaolana maro. Ka ahoana moa tsy mba ezahako hanavitra anao raha mbola misy hevitra ihany koa azoko atao? Dia mbola mamerina ny fisaorana anao atompoko? Tsy misy fisaorana zany fa dia fanirian-tsoa no ataoko aminao. Bon sens. Mbola misy fanontaniana kely indray azafady tompoko? Apetrao fa tsy maninona. Ahoana moa zany tompoko, ho tapaka ve ny karamako? Mbola tsy misy filazana nataoko momba an'izany ka. Zaza zao no anontany anao hoe azoko omena vadinao ve ny karamanao? Izay mihitsy no tokony ho isy tompoko, nefa mba hanomezana ahy ihany atao vatsin-dalana sy izay mba ho vola am-paosy fa mety hisy ilany zany ihany. Raha ny fireanao sy izay sakafonao dia tsy miantoka an'izany akory ianao. Fa fiara-miaramila no hitondranao ary mety any amin'ny mpitandro ny filaminana no apetraka. Dia tsy mba misy azoko hividividiana ny zavatra ilaiko amin'ny tenako ve tompoko? Za no hanome anao an'izany fa aza malahelo foana ianao ka. Ny zavatra ray angatahako ihany koa tompoko dia mba hirovanareo vady aman-janako sao dia anaovan'izay nitoritory ahaka asiparana amin'ny tsy maha eo ahy. Mandeha hanam-pilaminana ianao fa efa ho andohako daholo zany rehetrarehetra zany. Misaotra indrindra re tompoko. Fa ankoatr'izay sao dia misy dossier ilainao alohan'ny andehanako? Toroy fotsiny ny fitoerany dia omeo ny lakile amin'ny birao fa raha misy moa ny ilaiko ny lefitro no irahako any. Fa zao Eny tompoko? afaka hitady borizano ilanja raha mpitso fe zany ianao zao. Anao tourné mantsy Afaka ka. Ary raha mpitso maraina izy ireo no tonga eto aminao tarihany manjaka velo. Olona efa fantatrao tsara io? Zay angeny tsy ahafozako anao monsieur le chef quartier. Tsy mba manasaro-javatra zany fa vetivety ny zavatra atao rehetra dia vita. Izay ihany ve tompoko? Efa zava-dehibe zay ka zao maka aina tsara aloha dia mifanafatra fara amin'ny fianakaviana tsara ka nefa tandremo manakivy azy ireo Eny tsy maintsy maka heritena sy mivavaka amin'Andriamanitra ihany ny fiarovan-tena tsara indrindra.
rehefa avy teny amin'ny lehibe ny distrika ary serivo nampafantatra anareo mianaka. Ay tadidididika any reny ka toy za re nalainday komana rehefa avy eo dia hoy reniny se. Ary maninona ho ahy ianao tsy mahina-kaniny e? Tsy efa mba nalamy be ve aho io e? Sao ve ny laninao tsy honoana sady iety ianao to ohatrany be ahy zany? Sa marary? Sa Lasa lavitra loatra ny fisainanao ka manahirana any amaly ny teninao e. ka za angeny mila rary endo mijery anao to lasamborona eo e. Mazana nefa ianao a mba miresadresaka ihany na dia mba nisotrosotro miaraka amin'ireo namana sy mpiara-miasa aminao. Marina zany rebako fa tsy fantatrao ny tena mahazo ahy amin'izao fotoana izao. Izay indrindra ny tokony tsy hanafenanao zany amiko. Inona fotsiny moa mahampivady antsika raha dia hifanafina amin'ny manjoa? Izany no tokony hifanampiana. Ka vonona ianao zany anatanjatsaina tsy harary fo iaino ah? Ka rehefa izay ve raha zaka ny zava-misy eto amin'ny tokantranontsika, inona ny tsy heretako? Inona ny tsy hampiononany koa ny foko e? Raha milaza marina ianao, ny tampoka ny tena tsy zakako fa rehefa mba hampafantarina kosa dia tsy maintsy manamboatra ny fisainana. Eny ary fa tena vady tsy mahafoy tokoa ianao. Nakamban'Andriamanitra sika raha zaka ka tsy maintsy apetraka eo amin'ny foana ny tokantranontsika amin'ny alalan'ny fifandeferana sy ny fifanarahana. Zao ary no izy ka dia mahereza ary atanjao tsara ny saina. Fa inona loatra nefa izany e? Zao e, misy nanondromolotra aho MDRM. Na iray amin'ireo mpikambana mitaky ny hamerenana amin'ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara tonga any Monsieur Delorme lehibe ny distrika. Andrekako. Ary efa eo ampelantanan'ny tribonaly any Antananarivo koa aza ka tsy maintsy hiakatra any aho tsarainy e. Andriamanitro. Zay ingeny efa nahiko taminao e. Inona zao no ataoko aminao? Rivo ah, rivo ah, rivo. Ahoana tompoko? Hitondray le alikola sy vovo fa torandreny se angany e. Eny tompoko. Ary aloha nga kosehina aloha ny tana sy ny tongony. Tiary data. Fa maninona eny e? Torana nisy izy ka nanao ny ianao zay rbako? Tsy maninona akory fa savotra kely fotsiny ka. Zay no efa nahiko ka nefa moa nanaiky ny lazako ny marina ianao ka dia aleoko re nahafantatra an'izay melomba aizako mampio ny tena toy izay ho tapohana indrindra ny alain'ny milisy eto an-trano tampoka. Neny a, neny fa maninona nge neny ny aty nganareo? Tsy anaka, tsy ny aty izay fa resaka tsy ny fanaraka fotsiny. Ny aty nareo e, inona fotsiny natorana neny teo ka? Mbola nazava misehy ihany zay sy reniny fa okaloha azafady mandehana mivoaka na manao zavatra any fa mbola mitoy ny resaka e. Tsy aleto raha tsy fantatro izay mahatonga an'izao aty nareo zao. Ka tsy niady zany nge zay fa nisy resaka tsy tantiny niaino azy. Mandehana rivo, mandehana e. Adinonao ve fomba tsara nampianarina anao? Manjary ampahory andray ianao ka? Eny ary e, tandre maro sao dia vonoany dady eo izy a? Tsy mpamony vady anaka. Eny fa na dia reny mba misotrosotro kely hitanao reny aza tsy nanao an'izany mihitsy a. Ka lazao ary zay marina fa mba marary koa ny saiko e. Lazao azy re raha zaka. Lazao azy fa dia tsy ho avelana io zazy io eto mihitsy sika e. Ka tsy mbola tokony ampidirina ao anatiny mihitsy ange zao zavatra zao e. Fa maninona nefa e? Zao ary anaka,
mety gadra na ho faty mihitsy aza noho ny faratsipanahan'ny namana sasany. Andray ry dada, de iza koa zao zany olona ratsy fanahy be zany? Samy tsy misy mahafantatra sika anaka, ka izany no mampalahelo andreniny. Fa nga dada mangalatra sa namono olona e? Samy tsy nisy nataoko zany anaka fa resaka hafa mihitsy de inona fotsiny ary ny anton'izao e? Ise moa mbola kely na dia atao hoe efa mahatsiaro saina ka atahorana ny teniteny foana any amin'ny namany se any. Efa mba 10 taona nge zary dada e, ka mba mahafantatra ny tokony atao ihany. Ray aman-dreniko ve de alaiko baraka ny ivelany? Rehefa nandinika ary anaka dia tsara tokoa ny alalan'sehany zany, na dia tsy mbola ohatsain'se aza ny hahafantatra zany politika zany, ka ambarako meloa mba isy ho tantarain'se amin'ny taranaka ny oriana satria ny aina tsy mifametra. Lazao re raha zaka fa mandeha nge ny fotoana e, sao dia tsisy tantaranao an'izany tsony. Dada, de tsy fantatry dada mihitsy zany olona io? Aiza moa anaka no alalako azy? Fantatro ve tsy efa nampiony lehibe ny district zay? Miandry zay hiafarako sisa no ataoko zao fa dia mivavao aho. Fa na any amin'ny fitsarana aza dia aty aminareo mianaka foana ny eritreritro sy ny foko. Oka zay neny a, mangina fa hivavaka ho azy isan'andro sika. Tanjao ny saina ry izy mianaka, fa raha mbola tsara koa ny nataoko tamin'ny piray tanindrazana sy teo amin'ny asako dia tsy ho avelan'Andriamanitra ho verivery foana ny finoko azy. Arono ahy tsy angata-pitahinao am-piangonana nga ianao? Ka ho any amin'ny pastera mihitsy aho zao sady ametrapetraka izay isolo ahy eo amin'ny fitendrena ny harmonie-mpiangonana sy ny asa mahadiakonina. De tantarao amin'izay ary dada le izy a. Zay anaka no anton'izao fahanginako sy mampiady saina azy zao. Tsy mbola mba natrehako mihitsy zany tribunal zany, kanefa tsy maintsy hanatrika izany ankehitriny. Aza matahotra dada fa hivavaka ho anao andra-manalina izay sineny a, eo koa Andriamanitra hiaranao. Mazava izay tenin-drivo izay re razaka, toy ny hoe tsara ny saina maly an'izay fanontaniana apetraka aminao. Fantatro tsara mihitsy fa efa nisy ireo namanao amin'ny MDRM tonga sy niangavy ianao any antsiketsika ny fitakiana ny fahaleovantena, kanefa mbola loavinao no ny fisavorovorona mbola mafana dia mafana amin'izao fotoana izao. Na eo aza nefa izany mba fefenanao izany dia mbola misy ihany nanondromolotra anao ary nandefa n'izany hatrany an-tampony. Izay nefa tsy kivy mampahery anao hatrany, eny fa mivavaka ho anao ka dia azadinona amin'ny Baiboly sy ny fihirana rehefa handeha ianao. Fa ngaho a dada naman'izany fikambanana izany e? Tsy ao anatiny aho fa manana namanao e. Ka ahoana ary ny nahafantarany sy nanondromolotra anao? Eo anaka ny tena maizinaniko. Mety ho amin'ireo manodidina anao ihany no nahavita an'izany e. Nefa inona no antony? Ka izay indrindra ny fanontaniana tsy voavaliko e. Mandehana amin'ny herin'Andriamanitra ary dada zany a, mino aho fa any andro any volana any taona asehoana anao ihany ny marina ka dia matokia azy. Mahery tokoa ny finoany se, na dia voatavy tsy mifandraka azy se ka dia misaotra indrindra anaka fa ery lehibe entiko andresy ny etraketraky ny fahavalo-pirenena zany.
eny e marina fa saka irona faly metsaina nefa ny zanantsika aza mahaten'izany ka ahonsika no irorosaina. Tsy veriverymainanaka ny nampianarana ny sesoratra masina ka dia isaorana ny eny avo indrindra. Apetro eo am-pelatanan'Andriamanitra foana ary data ny fiainanao fa ho afaka ianao a. Misaotra anaka fa tena zava-dehibe zay ary eto roako ianareo mianaka. Saotra. Ary manaraka izany aoka mba tsy hisy ahalala aloha zao zavatra zao indrindra amin'ny tsy maheto aho. Ka raha misy mitady eto ireo namanao ireo dia ataoko ahoana indrindra ireo borizany mpilanjany lehibe any distrika. Mbola iresaka kely amin'izy ireo aho fa Radosefa mantsy no isolo aho. Na izany aza tsy momba ny politika no resahako aminy fa ny atsiarovandry zareo an'Andriamatoa Radosefa mba hanomezana fahafaham-pony lehibe. Ka tsy efa izy ihany ve ny lefitra ao isolo rehefa tsy eo ianao e? Zay tokoa ka. Tsy manana eritreritra ny Radosefa ve data? Mpiara-miasa amiko efa hatramin'ny ela izy Rsea ka inona moa no eritreretako azy? Ay, tsara zany rehefa hitokinao izy e. Odio. Mandroso re ianao ringa Radosefa. Radolo tompoko. Salama tsara Radosefa, ianareo manahoana? Dia zao metimety zao e. Fa tonga ho aza amin'ny antsonao. Ay, ndany ary aloha mamonjy ny ataonareo nareo mianaka fa veloso zay sy Radosefa iresaka kely. Eny ary lasa ary zay e. Eny ary ringa-pididy tonga araka ny antsonao e. Ka dia miandren'izay baiko menao. Misaotra indrindra Rsea. Tany amin'ny lehiben'ny distrika omaly tolakandro mba nierahaka congé kely fa misy raharam-pianakaviana atrehako any Antananarivo. Dia nahazo? Nahazo. Nefa misy raha maika andehanany anao tournée ka mila borizano ilanja azy izy. Mino aho fa efa fantatrao ny atao amin'izany tsy misy olana ny amin'izany fa zavatra efa fanao. Ka inona moa fa tsy izay zany e. Ise no isolo mandra-patongako ka dia totosay antsakany sy andavany ny asa mba tsy ahasorena azy. Arono ara zaka ny ambirao ahoany e. Tohizo ny asa e. Tandremo ny kototo fa tsy levo mivavoniny. Edresy. Asa mahatarana rabe dia zanakomby tsy ampianarodomaniny ety. Mahatoky an'sy ary Ary ny lakile? Lakile nalainy taty amiko fa izy no hanome an'sy. Ory. Fa nahoana raha mba apetrany tamin'sy? Tsy nandany teny intsony fa zay no izy Rsea. Inona ary ny dikan'izany e? Nefa sengeny tompony raikitra ato e. Ka tsy te hanadiady azy ny momba n'izany ary Rsea fa dia zay ny baiko nomeny. Ka anse manontany raha mila fanazavana bebe kokoa. Eny ary. Ka dia inona koa no zavatra fa tokony atao? Ny fampidira-ketra no zava-dehibe. Fa ny sisa manaraka eny ihany toy ny mitaky abatsena. Mazava razaka fa dia misaotra. Dia tandremo fa volam-panjakana ny tantanana. Efa nandimby an'izay any ange io e. Mba miteny fotsiny efa. Aza atao mahatezitra Rsea. Ono ny lakile an'ny kofra koa zany any aminy. Aiza moa fa tsy dia mitambatra amin'ny lakile trano e. Edresy. Mazava razaka fa dia misaotra anao a. Tsisy saorany. Azafady indrindra madama raha nampiantso anao tsy misy tsiny tompoko satria tsy maintsy mamaly an'izany any no ny amin'ny rasaka vadiko. Ao koa ny ahako ty alala ny vaovao momba azy ka raha ny amin'izay aza manana iaby loatra ny amin'iny ianao fa mba manana olona asaina amin'ny fitsarana ihany koa raha toa ka ilainy izany. Ka efa mba naheny vaovao ve ianao tompoko? Miandro mihitsy io zao
satria mba maky amin'izany koa fa raha ny dosieny ato amiko dia madio. dia inona fotsiny re tompoko ny antony izao hitsarana azy zao e. Samy tsy misy mahalala an'izany tsika madama fa dia miandry aloha. Mino anefa fa tsy maintsy hiantso ihany ry zareo any. dia misaotra betsaka tompoko ny amin'izay mety ho fanampiana ataonao. Miangavy anao indrindra madama za dia mbola be resaka amin'ny ankizy momba an'izany aloha. Sao mantsy anakorontana ny sainy mbola mianatra zany, ankoatr'izany hiezaka ahazo vaovao avy any an-tananareo. Andriamanitra ny ombanao mandrakariva tompoko. Dia avelantsika vetivety eo ara aloha iny resaka iny fa hanome karamandrasakary fony vadinao no nampiantsoko anao zao. Nasiako kely fanampiny sao misy manahirana anareo any. Aza misalasala raha misy manahirana. Isaoranay be dia be tokoa ianao izany tompoko fa dia engany mba ho ela fanapahany atao aminay nge ianao. Tiako no milaza aminao fa be dia be tokoa ny asa vitany ny vadinao iny tampiko nandritra n'izay taona maromaro ny arahana izay, ka sarotra amiko ny anadino an'izany fahafaha-po nomeny zany. Tsapako izany Andriamatoa lehibe any distrika satria matetika izy dia efa mila hisasaka ny alina vao tonga avy any amin'ireny toerana nandrahanao azy ireny. Marina tokoa aloha zany fa misy ny asa tena maika ka voatery miazo nazy ela. Nefa atao ahoana moa fa zay ny fanasoavam-pirenenako na zany aza nefa nanome toky anao fa tsy ho adinoko mihitsy ny olona manaja ny asany toy ireny. Mba manoatoana azy eo ihany koa ka. Indrindra amin'ny hevitra. Zao tompoko. Hanome volanareo azafady mba asivo sony ary ny boky. Eny ary tompoko. Ao ary tompoko. Mety io? Mety io ka, fa mbola manafatra ihany aza be eritreritra loatra fa ho hitantsika eo ihany ny manaraka. Fa hono Andriamatoa lehibe any distrika. Miaino anao ahoana moa izany ny fomba azahoako vaovao momba azy? Mampiantso anao foana satria araka ny dosieny eto amiko dia hipetrahan'ny fitokisako tanteraka iny vadinao iny. Tsy andao azy amin'ny ady sarotra toy izao mihitsy aza manafoana ianao madama. Dia mbola mamerimberina amin'ny fisaorana anao tompoko fa dia anao veloma mahafinaritra izay Ndeha anara fa dia mandra-piony ianao madama. Garde, asaivo miditra izay olona mitady ao. Maika andeha. Mandro soa ianao Ringara Joseph. Bonjour monsieur l'administrateur. Bonjour. Tonga amin'ny azonao tompoko. Mbola tsy nampipetraka anao angamba Andriamatoa Joseph Azafady indrindra tompoko. Mipetrapetra efa eo ihany ianao fa aza atao tsony ny tahaka ireny amin'ny manaraka. Miala tsiny tokoa tompoko fa diso tsy nalala fomba Rehefa miditra birao an'olona tahaka izao eny tompoko dia aoka ny tompotrano no hiteny vao mipetraka ianao. Oka re Andriamatoa administrateur fa hifonako Fampahafantarana anao ny fomba fotsiny iny fa tsy manameloka anao akory fa zao eny tompoko. Teto madama Razakarovony dia nilaza izy fa efa omaly hariva ny tonga tao amin'ireo borizano ilanjahanao tourné. Ay ve tompoko? Hodinao tsy fantatra ve sa heverina ho mpandainga Adray ary azafady tompoko. Ny fanontaniako dia zao, nahoana ny tsy nanao tatitra taty amiko ianao omaly nefa dia mbola atoandro ihany angeny andro Tena tsy nabosiko mihitsy izany tompoko satria mandainga ianao
Ngara zakary vonim-piedidy mihitsy no nilaza taminao hitondra an'ireo borizano ho aty amiko vao maraina. Efa nampahafantarina anao zany satria ianao ny solo azy mandra-pahatongany. Hitako tokotompoko ireo olo ireo, saingy mbola andraiky iny ange no nahafantarako azy dia tsako. Ka raha nandeha vao maraina be raha androany, aiza olona hiaraka amiko? Marina tokoa fa didika izany monsieur le chef de district, nefa mahatompona andraikitra azony tsy mba nisalovonako ny asany. Ka efa nandefazako taratasy meloa ianao antany ny asa ho raisinao rehefa lasa izy, sa no heverinao fa tsy mbola natao koa zany? Azoko tokoa ny taratasy talefanao tamiko hoe, saingy izay voalazako anao izay no antony ka dia hifonako re tompoko ary milela-paladianao aho fa tsy hamerin'izany intsony. Oka tompoko mba hipetraka amin'ny asako ihany fa aza esorina re azafady. Tsy hanao nininanao ange akory fa tandremony amin'ny manaraka. Eny tompoko. Mety tsy handevitra aminao intsony anaso ny firenenareo ange no ataoko Eny tompoko, fa dia hanao an'izay tratry ny heriko tsy lala-baraka ny lehibe ako Razakarivoany. Ay, ka manome fahefananao aho manomboka izao tia ny taratasy momba izany. Mahaizy ianao mifandray tsara amin'ny olona mba hidiran'ny hetra ara-dalàna. Eny tompoko, tsy andraraka ilombian-doha fa dia hiezaka araka izay tratry ny heriko Tandrema nefa tsy handraondrahoana ny vahoaka. Rehefa mahay mifanaraka tsara amin'ny toy ny nataon'ny Razakarivoany ianao dia hiditra ho azy zany. Sady isika tokoa moa zao monsieur l'administrateur toa manana tanjona hoe tanjona tsara ohatratrary na tsoatsy. Tsy atsoatsy ihany ry Ngara Josefa fa mandra-pahafaty dia eo anoloantsika foana zany eritreritra sy fikasana zany. Tsy izany manso tompoko fa Ahoana? mila fanamboarana tanteraka mihitsy ny lalana makany madilo valo iny fa efa tena ratsy be mihitsy Ay, fantatro tsara zany fa ilain'ny fanjakana ny vola. Eny tompoko. Ka dia mahery zary. Ny lalana indray efa misy le fampiarana ny 30 andro isan-da anao an'ireny, ka tsy dia olana loatra ny amin'izany. Mazava tompoko, mazava daholo ny toromarika. Zay no izy aloha fa ento aty ireo borizano ilan-jara ampitso maraina, ka dia bon service. Avoazao ry tompoko, fa dia ho tsara diany ianao. Odio, ao ihany very madama. Ay Ngara Josefa, mandrosoa ianao. Oka ihany re eto madama. Ay, mandrosoa re aty an-trano fa inona indray ary ty miafahafy ty. Ianao koa. Fa nga lasa fahavalo indray ato. Aiza kosa dia hoe ho fahavalo vetivety eo re Iza moa mahita hatramin'izay tonga dia miditra manontany andrapety ka zao mody miafahafy eo. Ny olona mpiara-miasa efa mahazatra very madama tsy eo ka dia hanao lalakitako soa. Mba menatra ihany ny anao an'izany ka. Ay, ka efa mampandrosanao ihany re dia midiry Eny re, androso tokoa fa resaka moa ve tsy atao re. Mba zay ahay. Mipetrapetrary tompoko. Misaotra-petsaka. Eny ary ny Ngara Josefa, ka ino ny ty vavao nentinao? Mandeha tsara ny asa? Edresy. Ino indray tsy maintsy atao izay andehanany. Fa ny firenetsika tena mila an'izany fandrosoan'izany tokoa nge amin'izao fotoana izao Ay, tsara izany. Satria dia tena ho afa-baraka ianao lefitra raha tsy mahafantatra ny asa natao hatr'izay. Raha izany indray madama bako, aza matahotra ianao vita rehefa ve tsy mba ho vitantsika Asako. Asanareo io ka ataovy izay fahaizana rehetra natanterahana azy. Asa na efa nanjoanao fa raha zaka matetika na andro alina aza ary petson'ny lehibe any district any dia any. Ore, fa inona re no ilana azy amin'ny andro alina fa ngatsy ny garde d'hygiène no manao an'izany ka. Misy dia misy tokoa.
aha fa matoa tsy fantatrao dia tsy tia ny lehibe any distrika ely noho ny filaminam-pirenena. dia izy rery zany mahafantatra an'izany fa zaho aloha tsy mahalala an'izany mihitsy Ka hitanao amin'izany fa miasa andro aman'alina raha zaka. mahagaga indray zany ko Fa hono a eno a mba ao an-tsainao ary ve fa tsy mbola milamina ange ny firenentsika e. fa nahoana ny tsy milamina izy ianao Ka vo tamin'ny taona lasiny ange ny 17 e. Tamin'iny sika na malagasy maro noho ny fitiavan-tanindrazana. Ary hatramin'izao dia nitondry molotra indray no mafana vay manjoa an'ireo tia tanindrazana. ka raha hitan'ilay mpanondry molotra manakorotana ny firenena kosa ve tsy rariny azy Firenena manantsika malagasy Tiringara Josefa. Ka tsy mba mahatsiaro mangiry-firy ve ianao mahita an'ireo malagasy maro maty asa dia moramora indre tokony ho fantatrao fa matetika ihany koa ireo te azo tombontsoa manokana avy amin'ny mpanjana tany no manao an'izany. dia izaho iresahanao zany ve no isan'ireo mpanondry molotra ka Atray mbola tsy nilatsa-bava taminao an'izany re fa milaza fotsiny zava-misy e. ay ka ety masoko mantsy ianao no mitenen'izany ko ny vadinao raha teo koa toa mba mamioditra amin'ny lehibe any distrika ihany ka isahanao zany aminy ve Ka rehefa sendra ny lainga tsara lahatra ve tsy salasala ihany ny lehibe. Ary izany koa tsy tongatonga foana raha tsy vokatry ny hoe felonana na fitsiriritana toerana. to lasa lavitra nresantsika menada zany ka alahy izany nany So dia tesitra na malahelo amin'ny teniko alonga raha Josefy. sanatria Ny ange eritreritra fotsiny ka mamelara ny sinana fotoana anao. eny tsy omeko tsiny ianao fa zavatra mety hisy tokoa zany amin'izao fotoana ny fisavorovoroana zao fa madame Bako zao re no diako aty aminao Ohatra eto ara ny resakao. hono ianao nga nyresaka be tamin'ny lehibe any distrika tao Ny vola momba ny fivelomanay no netsony asiny resahany tamiko. eny fa akoatran'izay tsisy resaka hafa ny rahanareo nandinika Ataoko ahoana moringa raha Josefa nitaridresaka tsy momba amin'ny olo manakaja toy ireny sady amin'izay lehibe amin'ny vadiko fa ahoana zao mantsy to somary nandetika hony ianao ny tsy nahatongavako tany amin'ny omaly Nandetikanao ahoana moa? namaraparatra tamiko ery mantsy ngarainy fa hoe efa tonga teto aminao reo bory zany io lanjaso fa zany tsy nirara marina ve zany Raha ny hoe nandetika angamba kosa tafahoatra be zany fa valy teny ny tsotra ny nataoko taminy kanefa mba hanontany ianao eno ka aminao ve diso zany sa marina satria ianao efa nandre. eny marina aloha zany kanefa mba nisy raharaha nanahirana ihany angeny tsy nahafahako nanao tatra tany amin'ny avy hatrany dia miala tsiny ary tompoko fa nytaniningary any distrika mihitsy no mipetraka tamiko mantsy ka dia andainga indray ve avony vadiko. dia faly ianao raha hoe voaroka Isa no faly amin'izany ringara Josefa. Asako. Ianao no tokony andiny tenanao azay atsara toerana anao eo amin'ny asanao. eny ary dia misaorabezaka anao tompoko asa isany mieritreritra ivelan'izany manahoana re ngara zakan'izay Mbola tsy naray vaovao momba azy izy koa moa maninona mba mieritreritra ihany zany vady lavitra ny teny zany ary madama tsy manana eritreritra tsy aminy fa dia izy sy Andriamanitra no mifankahitany. tsara zay natoko ianao madama fa dia eny hoy aho hoe engane mba ho zavatra tsara sy mahasoa no dianana Antananarivo Ka manko fianakaviana ange ny diany dia misy fivorindry zareo momba ny lovanga. ay Inona ary ny zavatra manahiran-doha an'le rangahy aty amin'ny razaka fa tsy ny asa no atao izay mahatsara azy. Toa ohatra mangaron-dela mihitsy nge izy zany ary toa manao fanahiniana tsy manao ny asa ny ara-dalàna mba hanomezana azy ke tamin'ny vadiko. ohatray ary to lasa eritreritra be ho ianao madama Mieritreritra ny fahanginanay mianaka enao aza ve moa ilozam-bady tsy angina kanefa nahoana ianao teo nilaza fa hoe tsy mieritreritra tsy ny vadinao
Ary ianao zany ange tsy mahazo resaka mihitsy rangaty Ah? ny fahanginanay ato an-trano no lazaiko fa tsy izay fahasarotam-piaro amin'izy lavitrany. Nareo lehilahy indrindra nge ny tena voan'izany aretin'izany Fa ndray zany fa malinao azy e madama. Fa nga moa dia tsy maintsy ianao andora tahaka an'izao e. Zay aloha ny fantatro dia lazaiko fa ianao anga manajava miafina momba azy ho lazaina. Tsy dia izay loatra no eritreretro fa zavatra mandalo fotsiny iny madama. Za indray nefa mino fa eritreritra efa tao an-tsainao saingy sahirana ianao ny amoaka azy. Andray rehefa mba midiny ve madama dia ho fingalinao foana amin'ny zavatra tsy nosainiko hoe. Asako tsotra ange raha vao mila na ny resaka dia voatery manao arika. Tsy ho resy lahatra ianao fa aleo alo andeha aoksika day saraketo. Ka andeha zany ianao? Andeha mihitsy aka fa so mitady ako ao ambiraonao inga lehibe. Veloma re amin'ny manaraka indray raha mbola manako lazaina. Mahatahotra anao aka. Lasa ary afa manam-piana tompoko. Mangataka anao hitsakana Andriamatora Zakarivony ary manatony eto amin'ny toeran'ny Voapanga fa hanomboka fitsarana anao. Eny tompoko. Eny ary dia misaotra anao. Vonina tompoko. Ary to maratra ianao zany. Ny loha misy paradra, ny sandry mifono bandy. Voavy ny tsabony tany amin'ny toby miaramila no entineto tompoko. Fa ahoana ny vonoana? Tsy tompoko. Lozam-piarakodia nitondra anay no nahavoa. Ka afaka maro tsara fantany napetraka ihany ianao Afaka tompoko. Lazao ny marina fa tsisy aninona anao eo. Zao mantsy mbola mararika leo aloha jabona dia azo emitra fitsarana. Tsy maninona re tompoko fa afaka nome fahafahapoanareo Ay, atomboka raha fantaniana ka voalohany dia zao. Voapangy ianao fa manakorotana fanjakana misy ankehitriny izay eto frantsay. Fantatro tokoa io fiampangana io tompoko nefa aiza moa ty heriko entina nakorotanana zao fanjakana mijoro zao. Za zay mpiasa madinika ery. Ka tsy hainao rery ange fa manana an'ireo mpanaraka anao ianao araka ny renseignement-azonay. Mametaveta amin'ny asako zany tompoko fa tsy manana namana anakorota-panjakana zany fa dia lavitro tanteraka. Ka nefa dia mazava ny renseignement ato aminay Andriamatora Zakarivony fa namory ary nanodikodindoro bory zany miara-miasa aminao ianao mba handrava fitondranao Ambatoboeny ary mikasa moa ny lehibe ny distrika mihitsy aza. Ka zange tompoko no tompona andraikitra mamory azy ireo rehefa misy ilan'ny lehibe azy ka inona ny fahadisoko amin'izany? Mbola tsy nilaza taminao ange na marina na diso fa renseignement azonay ho any mempanganao Tsy marina zany tompoko. Ary mbola averiko ny fandavako zany fanendrikendrena zany. Misy koa aza feo-re rehefa ny mamory azy ireo ianao any amin'ilay toerana misy azy ireo fa hanafika ny tobo miaramila mihitsy. Lavitra daholo zany tompoko. Fa azonareo atao ny manontanareo bory zany ireo sy izay manodidina azy dia nizaha mbola eto ampamitorana. Ka inona raha mipirofo azonao antoka mba reto mba tsy hameloka anao mandra-pahafaty na mety ho tifirina mihitsy aza noho zany eloka behivavy zany. Mangataka ary tompoko ny anoloranareo eto ihany koa izay nahazona zany renseignement zany fa tena tsy rary ny tompoko ary tena tsy marina fa entina hanala fotsiny eo amin'ny fiaraha-miasanay sy ny lehibe ny distrika ka ny fiheverako zany dia felonana satria
olona te azo toerana. Fitsarana manokana zany ka nay no medidiny atao aminy raha misy. Fa lazao izay profo marina fa tsy meloko ianao. Ary mba manontany kely fotsiny aho hoe sao dia nampijaliana ianao teo amin'ny famitorana. Tsy tompoko, nanontaniana tsotra sy tamin'ny fomba motona. Ay, hitanao ary zany, manaja zon'olombelona ny fanjakana. Ekeko tompoko. Ka ekenao ary ve fa misy ny fiarahanao mitafa amin'ireo milaza azy ho tia tandrazana nefa mitady ny anakorotana sy hamono mahafaty mihitsy ny mpitondra ny toerana. Ka na izay fikambanany aza re tompoko tsy fantatro akory. Ka aiza no ahalalako na ratsy izy na tsara. Fantatro dia izay didiny lehibeko ihany. Ay, omeko ohatra vitsivitsy ary ianao. Vivieso, MDRM, mena lamba, iza amin'ireo misy anao? Mpiasam-panjakana no misy ahy tompoko. Ary eo akaikin'ny lehibe ny distrika Lalandava no misy ahy. Ka aiza no azoko iodivirana anaraka fikambanana hafa hanao ratsy ny firenena? Hatramin'izao dia voaveriny tsara ny tenin'ny tany amin'ny fanadihadiana. Ny dikan'izany dia mety ho fanendrikendrehan'olona fotsiny ty renseignement ty. Nefa inona ny antony? Aoka indray ary aloha vadika amin'ny fanontaniana. Izao ary Andriamatora Zakarivony. Eny tompoko. Atao iny rehefa barana na antsilava lela sy famaky ary le finetin'izy ireo reny rehefa mandeha ilanjan'ny lehibe distrika izy ireo. Tsy miaraka amin'ny zareo indray aho tompoko. Rehefa manao tournée inga lehibe ny distrika. Satria efa omenao baiko meloha izy ireo dia ianao afaka ho azy noho ny tsy mahatany am-pandehanana anao. Tsy manan-kevitra ny anome baiko azy ianao zany zava-doza zany aho tompoko. Fa ny marina dia zao. Any am-pandehanana any dia be ny zavatra ilana ro fitaovana voalazanao teo reo. Ohatra raha misy kirihitrala manakatsakana dia ny fibarana na antsilava lela ho ianao no ampiasaina. Ny famaky indray ikapana hazo anaovana tetezana raha voatery hita rano fohifohy. Ny ilana azy koa dia ikapana kitay androkanina. Ny lefona kosa dia iazana raha mba ohatra misy biby tokony atao sakafo toy ny lambo. Zay ny momba azy ireo ka asa raha mazava tsara ny teniko na tsy tompoko. Mazava tokoa ringara Zakarivony ary voavalinao avokoa ny fantanena napetraka taminao. Nefa tsy mbola tena mahafapo anay ka mieritrereta tsara aloha ary lazao ny marina fa tsy antahany vola mitsinitsinina ny fanjakana napakatranao teto Antananarivo raha tsisy antony lehibe. Tsy maninona tompoko raha izany no analana ny aiko fa tsy mananteny azoko hanamarinana ny tenako intsony aho. Manaiky zany ianao fa meloka? Veriko indray mandeha tompoko. Ary veriko atsangana ny tanako ankavanana fa tsy meloko aho. Olona te hisopatra fotsiny no ny everako zany renseignement diso azonareo zany. Kanefa dia nidrokitrihany tsara ato mihitsy. Ianao io, ianao fa anisan'ny lehibe mpikomy. Raha marina zany tompoko dia Andriamatoa Delorme lehibeko mampiasa mihitsy no mety nanameloka ahy. Nefa hatramin'izao dia fanaja tsara zay. Matetika azy izy no midera ny asa vitako noho izany torohevitra sisa no azoko ambara. Dia ny akanareo renseignement mivantana avy amin'ny Monsieur Delorme fa ao amin'ny avokoa ny momba ka dia misaotra anareo meloha tompoko. Zay zany no mba fara hevitrao tanany tena marina. Izay satria tsy ho azoko an-tsaina mihitsy izay nanome anareo reo renseignement manameloka reoko. Ka raha mifanohitra amin'ny antenanao no mitranga dia ahoana?
Mbola tsy haika any ianao sa ahoana? Ka rehefa izy mahalala tsara sy nytondrahatra amin'izay moa no anamelo ka inontsy ny marina mbola olazaiko io. Andriamanitra sisa no ametrahako ny fanantenako satria izy ny tompony hery rehetra sy ny fahefana. Zany ary Andriamatora Zakarivony dia antony aloha fitsarana noho ny fisalasalana ka dia Andriamato de lorma lehibe ny distrika anareo sisa ny tompony teny farany alohan'ny amoahana ny didi-pitsarana. Misaotra indrindra tompoko. Garde, eto izy aloha. Natolotry ny ASM radio anareo teo. Tondro molitra, fizarana voalohany. Tantara nosoratany Raja Jean-Rivo. Novelomin'ny nofy, Solopo José, Christophe Rabearmanana, Ulique ary Somamirina. Niaraka tamin'ny Saoly. Nandray feo Noely. Nandrindra ara teknika Onja. Nanatontosa Solopo José.